ny toetra raha zany ohatrany hoe mihamazava kokoa ary fanamafisana araka volazako teo hoe effet de consolidation no misy amin'iny didiny satria voalaza fa misy satany Maputo zay fananovana ratification tambidy tsy volana 6 sy 10 ohatra 6 tambo septembre 6 sy 10 teo dia fa militra tao anatin'ny atao hoe ordonnancement juridique interne atsika na droit positif zany hoe anisan'ny lalàna velona misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana ka noho am'izany fanajana amin'izany lalàna velona zany satria mbola ambony lalàna fehizoro ny satany Maputo heverina toy ny lalam-panoremana mihitsy ho fanajana an'izany dia nanamafy an'iny conseil d'état fa tena acte de gouvernement io satria io décret io dia atao décret d'application ny charte de Maputo. Na dia isoratsika Andriamatoa Maranty Jean de Dieu mitondra izay fanazavana izay amampahalalana azy isan'ny pahalalana ao anatin'ny gouvernement. Misaotra anaty